Faly miarabantsika rehetrarehetra tainy tompo daholo mino hoe ataontsika amin'ny teny malagasy ny fizarana de samy mandray izay tandrify azy tsika rehetra. Ny zavatra ho resantsika senao androany hoe ahoana no hananako finoana mahery sy mahomby. Zay ny zavatra ho resantsika. How to have strong and efficient faith. Zay no resantsika. Fa aleo aloha aritsika hivavaka de ny tompo miasa amin'ny fiainanao ao anatinao ao. Andriamanitra ray feno fankasitrahana amin'ny anaran'i Jesosy zahay. Menao izao tombony manokana izao. Hoe afaka mipetraka de miaino anao, ianao lay tompony izao rehetrarehetra izao. No tahaka ny hoe misahirana. Te hiresaka manokana aminay. Fahasoavana be zany tompo de sokafy mihitsy aty anatinay ahafantatra hoe ay moa tena grâce, tena grace mahavariana be mihitsy. Izany hoe Andriamanitra no tonga miresaka aminay, manambara ny any anatin'ny fonao aty aminay te hiditra antsehatra amin'ny fiainanay tsy amin'ny ampahany amin'ny fiainanay fotsiny fa amin'ny fiainanay mihitsy te hampandroso anay anananay an'izany hoe finoana mahery sady misy dikany, misy impact mahomby Andriamanitra miasa feno anatin'ny tsy fotoantsy za tsy malala ny olona rehetra izay tonga eto fa ianao tena mahafantatra tsara, mahafantatra hoe inona ny ilainay, aiza ny mety manahira-tsaina anay amin'ny fiainana. De tompo mitenena aminay, mampianara anay, meo fifantohana zahay amin'ity an'ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ahoana ny hananako finoana mahery sy mahomby. Samy miara-manaiky tsika senao, miara-manaiky be mihitsy tsika hoe le fiainana aloha raha avako tsy memora any Fotra ny isaky ny mandeha de ohatran'ny voamaika mihasarotra ohatran'ny mihasarotra le zavatra atrehantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny sarany anatin'ny saiko ohatran'ny hoe balance eo amin'ny asa raha tsaronao ny balance Robert Val tamintsika ta Madagasikara tsika zao no nampiasa an'izany rehefa mividy siramamy tadidinao atao eto le siramamy de atao eto le vato mizana kely de ohatran'izay mihitsy le fiainantsika tahaka ny hoe tsika ny eo amin'ny le mizana anankiray de le fiainana ny eo amin'ny mizana iray. Sainao ankely aloha izay image zay ohatry ny ahoana zany zao raha ianao no lanjaina par rapport amin'ny fiainana ankehitriny de ohatry ny ahoana ianao ny sary zany de tahaka ny hoe ianao eo amin'ny le mizana iray le fiainana memavesatra de memavesatra de ohatry ny ahoana zany ianao mety misidina ery ambony ery ve ianao satria le fiainanao misarotra manahirana tsy haiko hoe ohatry ny ahoana ianao ao anatin'izay. Ny sarany anaty saiko misy fotoantsika senao ohatran'ny tena atao fiainana maivana mihitsy zany tsika azonao ve zany sary raisiko an-tsaina zany ohatran'ny papier pelure tadidinao papier pelure zany le feuille tena manify kely reny de rehefa misy rivotra kely mitsoka fotsiny nasidiny rivotra ianao indray ohatry ny asidiny fiainana zany zay mahafinaritra ny fiainana de ianao koa falifaly eny enjana ny fiainana de ianao koa ohatr'izay ny dikany ahoana ny ataontsika mba hampa-équilibré an'le izy zay ny andeha ataoko hoe tanjon'izao fifampizarantsika zao mba hahatonga anao hoe mahazaka dona rangaha zany ve fomba fiteny azy olona mahazaka dona olona mahery fa tsy hoe ohatran'ny papier pelure de zay rivotra kely fotsiny no mitsoka de voan'ny dépression ndray voandray orgea tsy zay fa tena olona mahery na mantsy ianao no me mahery na ny fiainana no me mahery ny fiainana aloha efa me mafoana midika mila ianao mihitsy zany me mahery amin'ny finoana na tiatsika na tsy tiatsika mila miankina amina zavatra tsika eto ambonin'ny tany mety miankina amin'ny chance ianao tsy fantatra hoe inona ny ianao ny ankinanao raha good luck ve zany ny ankinanao ny fiainana
mety miankina amin'ny compte en banque-nao ianao, mety miankina amin'ny famille anao ianao, fianakavianao tsy fantatro. Ny zavatra azoko antoka aloha dia ity, ninninna zavatra eto ambonin'ny tany raha mbola hitan'ny masonao koa avako ohatran'ny baoritra. Sainao nge zao ny sary tiako amenanao. Eritrereto hoe ianao mandeha eny amina 10e étage na immeuble be anankiray. Misy terasy le izy, mahafinaritra be mihitsy. Fa zao ao amin'io terasy io le arofanina an'le terasy, tsara tarehy be mihitsy le izy, tsara be ny vue, fa baoritra le arofanina. Sainao ane baoritra le izy fa ohatran'ny réel be mihitsy nefa. De iny ianao eo am'le 10e étage zany ianao de mieritreritra hoe de aka selfie ary mety eto amin'ny sisin'le arofanina eto mihitsy. Manahoana raiso tsara, raiso sary an-tsaina ane miankina am'le arofanina baoritra ianao zany. Fa hoe eto mihitsy ianao an'ity selfie ina nefa ranao zafady ry sakaiza. Latsaka any ambany any ianao ka. Ary rehefa latsaka any ianao de potipotika mety zara raha misy zavatra afaka alevina any Fa ohatran'izany ange fiainantsika senao raha ohatra ka diso fiantefa ny fiainanao. Mila mahery amin'ny finoana ianao zany misy tenin'Andriamanitra zany amin'ny Joda 20 any. Zao le teny hoe nareo kosa ary malala hozy dia ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra. Mila mino ianao zany, mino. Mbola ho avy ihany tsika sy rehefa avy eo mino inona. Zao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina 4:9 miteny hoe farany hoy Paoly milaza hoe mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Hitanao ny Andriamanitra tsy fantatro aloha ny anao fa ny Andriamanitra ivavahan'ny kristianina namorona an'izao rehetrarehetra zao, no mifehy an'izao rehetrarehetra zao, de tiany ianao izy no miteny aminao amin'ity androany ity hoe be strong, mahereza. De tsy hoe mahereza fotsiny hoe amboariny saina raha zoky any tsy ohatr'izay fotsiny hoe amboariny saina mitrakady, fa miteny izy hoe mahereza ao amin'ny tompo. Ny herintsika senao zany raha te hanana an'le finoana mahomby, mahery sy mahomby tsika ao amin'ny hoe ao amin'ny tompo io ny lakile an'ilay raharaha. Misy hitanao zay teny hoe ao amin'ny tompo zay. Tsika senao zao ato amin'ity efitrano ity. Zay ato amin'ity efitrano ity de mafanafana tsara. Efa mangatsika be moa zany zao aty ankehitriny. Raha mivoaka ny ivelany ianao zao mangatsika ianao any fa ato ianao mafanafana tsara. Ohatran'izay mihitsy ilay tian'Andriamanitra hisintomana ny sainao hoe ianao rehefa ao amin'ny tompo de afaka mahery. Fantatrao moa fa rehefa ao amin'ny tompontsika, ao amin'le Jesosy, ho resahako aminao tsara amin'ity androany ity, Andriamanitra manana teny fikasana be da be, promesse, manana teny fikasana ho an'ny olona ao aminy. Enonao nge ty teny ty andrasony ne vakiko aminao amin'ny Korintiana 2:1 andiny 7:20 sy ny 20. Korintiana 2:1 andiny 7:20 sy 20 zao soratra hoe fa ny zanak'Andriamanitra de Jesosy Kristy izay notorianay teo aminareo, de izao Silasy, Paoly miteny an'io, ary Timoty de tsy eny isitsy fa ao aminy de eny ihany. Andao nefa kitsika senao miaraka le andiny 20 hoe ahoana le soratra? Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amen ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Inona ny dikany? Hitanao ny dikany zany mampiavaka ny fivavahana kristianina. Ny fivavahana kristianina de ilay Andriamanitra namorona an'izao rehetrarehetra zao no te hikontaktanao kely, hiteny aminao hoe
za te hanome anao an'izao, za te hanome anao an'izao. Vakitsika teo zao tao amin'ilay tantara faharoa teo, promessen'Andriamanitra hoe raha ataonao zao dia zao ny ataoko aminao. Zany ny antsoina hoe teny fikasana. Ny teny fikasana dia hoy Andriamanitra miteny amintsika hoe nafiry fantatrao fa ao anaty baiboly ao misy karazana promises be da be. More than 6,000 promises any ao anatin'io baiboly io. Ary io rehetrarehetra io manomboka any amin'ny Genesis hatramin'ny Apokalipsy atsika avokoa rehefa ao amin'i Jesosy tsika. Azo antoka ho an'ny olona mitoetra ao amin'ny tompo ny teny fikasana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Garantie sevan'Andriamanitra omeko anao rehefa ao amin'i Jesosy ianao. Iresaka an'izay mihitsy tsika. Ahoana ny fomba handraisana an'izay? Ahoana ny fomba ahafahantsika manana accès amin'izay promessen'Andriamanitra izay? Teny aminao tsara fa eo Andriamanitra eo zavatra ny ambony tsy taka-maso amin'ny fotsiny. Tena réel, velona, mahita anao. Tsy vitany hoe mahita anao fa mitondra anao teto. Au fait za fotsiny ampiasainy fa izy te hiresaka aminao mivantana hoe minoa ianao. Zay ny message tian'Andriamanitra essentiel omenanao androany. Believe in me. Minoa azy. Tahaka ny hoe Andriamanitra zany miteny aminao hoe minoa ianao. Hitanao le promesse rehetrarehetra n'Andriamanitra lazaiko anao teo hoe mahery ny 9,000 ny ao anatin'io baiboly io. Atsika senao anatin'ny baiboly. Fa ahoana ny fomba iainantsika azy? Ahoana ny fomba andraisantsika azy? Ny finoana rahavako no fil. Ohatrany hoe ahoana ny mahatonga ny jiro mirehatra zao. Misaritra zavatra ianao, mandefa zavatra ianao dia misy power, misy electricity atao amin'ity trano ity. Hitanao ny finoana no mitondra ny fahatanterahany teny fikasana amin'ny fiainantsika. Hoy tsara ny tenin'Andriamanitra ndao indray rangahy raha antsika senao mamaky ao amin'ny Hébreu 11:6 ndao nefa vakiny ahoana ny soratra. Fa raha tsy amin'ny finoana hoy izy dia tsy misy azo atao, azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino. Fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Ny finoantsika zany sary tiako amenanao dia ity. Afaka hoe tafiditry ny courant ny trano anankiray. Misy andeha ataoko hoe tsy fantatro zany ny power ty na firy ataontsika hoe power na 220 volt ohatra. Fa raha ohatra ka le fil kely maintimainty sy menamena ireny tadidinao zany fil kely maintimainty sy menamena ireny zany ny ohatran'ny tsisy aty ngamba zany. Raha ireny no ampiasainao dia le zavatra tianao ampiasana le résistance be ireny mety hoe tsy haiko fera be na tsy fantatro. Dia ina zavatra misaotra sakaiza. Misaoty le izy ka miboaka le izy mikorsirikorsy. Hitanao zany herin'Andriamanitra zany. Ny herin'Andriamanitra ianao tsy haiko efa na remarque an'ireny lightning ireny ianao. Rehefa misy varatra sy kotroka be. Fantatrao moa ny herin'ireny mety any amin'ny 20,000 volt any ireny. Andriamanitra nge rehefa ampiasa ny heriny enjana ary sakaiza enjana. Fantatrao ve hoe izay heriny izay mihitsy ny tiany atao amin'ny fiainanao à travers anao through you, in you and through you. Fa zao ny limitin'Andriamanitra dia ny finoanao. Ny finoanao ny limitiny. Rehefa ohatra ka fil kely mainty sy mena kely ny finoanao manaja anao tsara mihitsy izy sakaiza. Raha ohatra moa le izy mbola tsisy akory dia manaja anao tsara mihitsy koa izy. Fa izy tena gentleman be mihitsy. Manaja ny safidintsika. Androany zany ny tian'Andriamanitra hiaviana amintsika senao dia hoe andao rangahy atao an'le fil mazaka dony ireny mihitsy ny andraisantsika senao an'ilay zavatra ataon'ny tompo amintsika. Ahoana ny ananantsika finoana mahery sy mahomby? Misy an'ity tenin'ny tompo ity. Raha miaino ana amin'izany zany ianao dia te hiteny hoe za zany mba tena te halanao. Ahoana tokoa moa zany manana finoana be.
Mahery vaika be ny finoana an'io Andriamanitra io, ny zava-bitany. Asainao raha efa namaky ny filazantsara fa tsy dessin animé angery sakaiza ny filazantsara e. Hitanao ve Jesosy tetỳ ambonin'ny tany? Rambon'akanjon'i Jesosy fotsiny tian'le ramatoa niblidinina nandritra ny 12 taona to de nijanona le izy rysea. Sao de eritreretinao fa film dessin animé zany. Boka zao! Tenenin'ny tompo fotsiny hoe dana miverina ary amin'ny makany amin'ny mpisoronareo. Sitrana rysea, jamba. Avy de mahiratra. Orsea. Mahery ange le Andriamanitra e. De tsika zany mandinika hoe indrindra rehefa mivoatra ny siansa de mahavariana be ny lohantsika se fa limité ny siansa be mihitsy tsika se, limité ny logika tsika sy ny raisonnable tsika. Za te hisarika ny sainao fa ny Andriamanitra ao mihoatra lavitra noho izany. Ny Andriamanitra aloha zay tiako zaraina aminao mihitsy. Mba inonao. Nisy film zay mipoitra tao anatin'ny ty Matthieu toko 7:10 ty, izay alohan'ny amakiko azy aminao de teneniko aminao. Nisy zazalahy kely zay démoniaque izy, possédéana démonie. Tena totototon'le démonie par-ci par-là de le dadany zany tena oh là là, ahoana ary ty? Tena angataka tamin'ny mpianatra Jesosy izy le dadany hoe o zalahy, nareo tô mpiaraka amin'le zokilamay zavatra iny fa ao mba asoro ny démonie an'ity zanako ty. Fa tsy nety le izy rysea. Tsy afaka mihitsy le izy. Niverina avy tany amin'izay Jesosy avy teny tendrombohitra Jesosy tamin'io. Enonao nge e. Rehefa veriny Jesosy de nakao amin'ny Jesosy mangingina amin'ny mpianatra de nanontany an'ny tompo hoe fa maninona zay tsy nahavoaka an'le izy? Ohatran'ny wayaka be zay fa tsy nahavoaka. De hoy Jesosy, hitanareo ny problemanareo, kely ny finoanareo. Ajanony eo fotsiny ange fisainanao hoe miaino namana ianao zany zao de mieritreritra hoe de ahoana ary zany ny ananako finoana ngeza be. Enonao nge nitoy any tenan'ny tompo hoe lazaiko aminareo marina tokoa izy, raha manana finoana ohatran'ny voatsinampy ianareo. Ainao moa zany voatsinampy zany. Raha tsy mahay teny gasy tsara ianao de mety tsy tena azonao an-tsaina. Fa zany ny semence kely indrindra. Graine kely, balitiny kely. Zay le hoe finoana, le voatsinampy teny amin'ny tompo. De miteny amin'io tendrombohitra io hoe mifindra de hifindra izy. De jerenao tsara mitohany, ary tsy izy tsy hainareo atao. O ravako, zany ny zavatra ataon'ity Andriamanitra tsika asenao ty. Au fait le izy zany tsy miankiny amin'ny habe amin'ny finoana rysea. Raha miteny ny tompo hoe niakeleza amin'ny finoanareo. De aveo izy nefa maka ohatra na voatsinampy hitenenany amin'ny mpianatra hoe na kely de kely range. Le finoana, once it exists, it can do something. Ny olantsika senao mihitsy zany de any amin'ny hoe fa mino enao ty sa tsy mino e. Zay le izy. Fantaniana tsotra be apetrako aminao zany de ity zao hoe mandaitra ve ny teolojia se. Se zany tsy fantatro mihitsy aloha zay fomba fisainany se a. Mety se mety ataotsika hoe misy olona zao ohatra hoe athée izy. Ndikany hoe athée hoe tsy mino an'Andriamanitra ninina mihitsy izy zany. Bon, zay zany ny teolojia. Samy manana teolojia daholo ny olona eto ambonin'ny tany. Midikany hoe teolojia de connaissance fahafantarana an'Andriamanitra. Mety olona zany mahafantatra hoe ny azy ny tenany Andriamanitra. Zay zany ny teolojiany. Nenao zao inona ny teolojia amin'ny fiainany se? Ao ary samy mandinika daholo inona ny teolojia amin'ny fiainany se. Raha manontany any se zany zao. Inona moa zany zao se ty mety fanontaniana raha ohatra zao zany manontany anao hoe enao ve mivavaka? De hoy ianao hoe of course yes. Mivavaka amin'inona ary se ty? Zay mantsy ny dikany hoe inona ny teolojia se. Mivavaka amin'Andriamanitra ka. Drasy aloha raha saintsika. Mandaitra tsara ve ny teolojia se. Ndao ny tsika hijery ohatra na olona anankiray ao amin'ny Baiboly ao hoe Davida. Misy an'ity salamo anankiray nataon'i David ty any amin'ny salamo 27. Salamo 720 vakiko aminao ny andininy voalohany hatramin'ny 9.
Vakiako hatramin'ilay voalohany ao anaty raha mijery baiboly ianao dia ohatran'io mihitsy firafitra ny ao hoe salamo nataony Davida. Ity zany aloha nataony Davida aloha le izy a. Fa tiako zaraina aminao. Mba hitanao ny zavatra ao anaty baiboly ao tian'Andriamanitra mantsy hoe tsy hoe izany hono ny endringa Davida e. Fa matoa io misoratra ao anaty baiboly dia tian'Andriamanitra ho marina aminao. Tian'Andriamanitra zany le izy ohatran'ny mba lasa hoe salamo ataony tiana. Andasy aloha jerentsika le ataony Davida tamin'izany. Zao ny zavatra teneninga Davida hoe Jehova hono ny fahazavany a. Aleo vakiako amin'ny teniny mihitsy Jehova ny fahazavako sy famonjena iza no atahorako. Menaka hoe mieza hoe miditra ao amin'ny Davida mihitsy ianao amin'izany fisainana izany. Jehova hono ny fahazavako sy famonjena iza no atahorako. Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko iza no ango vitako. Raha manatona hinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilako dia izy ihany no tafotoana kalavo. Na dia misy any tokony mitoby ady amiko aza dia tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatra amiko aza, miatra amiko aza dia atoky ihany aho. Sainao nge zany ohatran'ny mahafinaritra be raha ohatra ka tsika seko miteny ohatr'izany a. Azonao saina moa zany zavatra ataony Davida zany. Manatona hinana azy ohatrany hoe misy berger allemand be zany te i Davida ohatrany tsy taitra koa fa ohatrany manainga soroka kely izy. Bon, tsy taitra akory izy. No ve tsy te hanana an'izany dozim-piainana zany hoe zany hiatrehako ny fiainako. Izy ihany no tafotoana kalavo na misy antokony. Tena hoe mety tout le monde everybody against him. Dia hoy izy hoe tsy atahotra ny foko. Tsika senao vao misy pirmaheny feo kely manotelefona hoe nananina ho panika be mahagaga. Ohatry tia se ve mba ohatr'izany ny fiainany se. Za aloha tiako e. Fa miankina amin'ny hoe ohatrany ahoana ny teolojia se. Iza ny fahafantaranao ny Andriamanitrao. Tsika senao nge tsika nge fa mahafantatra. Za zao raha manontany anao ina zao ny fahafantaranao an'izany Andriamanitra zany ohatrany ahoana izy. Samy manana ny teoriany daholo tsika se. Azona zao fahalalanao an'izany Andriamanitra tsika zany. Mahery, manina koa ohatra zao izy. Tsy hita maso. Manina koa zao ny Andriamanitra tsika. Loharanona fahavelomana tsy to. Tompony tompo. Mpiaro zao izy. Zany izy zany. Mpamatsy izy, mpamonjy izy. Ohatria jerenao angeny fahasamihafany raha miteny zao Davida hoe manahoana zao io teny io raha teneniko hoe Jehova ny fahazavana, Jehova ny famonjena. Ina ny fahasamihafana amin'izany hoe Jehova ny fahazavana sy ny hoe Jehova ny fahazavako. Hitanao hoe fahasamihafana amin'izany. Tena misy fahasamihafana tanteraka zany tsia. Ary zany ny fahasamihafana. Tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainanao. Raha fantatrao fotsiny théoriquement hoe ohatrany ahoana Andriamanitra tsy manova ninina ny fiainanao zany raha hafa koa. Lazaiko anao ty fivavahana kristianina ity nge. Zany no mabe ny any anatin'ny foko andehanako any amin'izay andefasan'ny tompo rehetra. Hitantara aminao fa ny fiainana kristianina tsy resaka hoe ndao hivavaka any am-piangonana dia tapitra. Fa fiainana zany fiainana kristianina zany sia. Tian'Andriamanitra ahitanao hoe Andriamanitra izy. Fa marina aminao ve fa Andriamanitrao izy. Tena Andriamanitra ve ny Andriamanitrao. Mino ve nao. Zay zany zao ny fanontaniana apetrako aminao. Enao ty ve mpino. Draso aloha sakaiza fa aza maika aloha enao. Tsy hoe rehefa mino mantsy dia mety. Any tianao ny azo an'le teny fikasan'ilay Andriamanitra tompon'izao rehetrarehetra zao hoe ho anao le izy dia afaka hiainanao ny heriny. Mino le lakile, mino. Fa tsy mino fahatany. Azafady ry se fa amin'izao vanim-potoana iainantsika zao zay mihitsy ny avoakan'ny fiainana. Tehiteny hoe rehefa mino tsara fotsiny zavatra ataonao ianao dia mety foana io.
tsia, tsy zay akory, fa ray ihany ny marina. Jesosy rery ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Enonao nge ty teny eo amin'ny jaona toko 7 ndrony raha tsika senao mamaky jaona 3:30 ahoana le tenin'ny tompo. Hoy Jesosy miteny hoe zay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa zay tsy mino ny zanaka de tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Oravako tsotra be mihitsy ny tenenako azy aminao. Jaona toko 4:14 ny tompo Jesosy miteny hoe zao izy Jesosy, ary amin'ny teny anglisy izy zany de miteny hoe I am the truth, the way, the life. Amin'ny teny malagasy tsika mantsy izy ohatrany tsy mazava tsara. Miteny izy hoe zany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Rehefa amin'ny teny anglisy frantsay izy de mazava tsara hoe je suis le chemin, la vie et la vérité, the. Hainao ny différence an'izany article zany? Tsy misy akoatr'izay. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalana. De zafady teny anao tsotra izay zany fa indraindray ny olona ohatrany hoe sosotra rehefa tenenina hoe tsy misy afa-tsy izay ny lalana. Fa zay ihany ny lalana ravako. Zay ny antom-pisian'ny kristianina eto ambonin'ny tany. Hizara an'izay lalana izay, iainanao aloha le izy. De eo mihitsy no miteny aminao. Tsy rehefa mino de mety. Amin'ny ankehitriny amin'ny resaka personal development amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Voizina mafy de mafy mihitsy zany hoe just believe in yourself. Just believe. No. It's not just about belief. It's about who do you believe? Iza ny nonao? Miankina amin'izay ilay zavatra. Ny ampatonga an'io mety sa tsy mety. Ny zavatra teneniko anao tsika senao zany androany resaka ny hoe ahoana ny atao mba ahery de ahomby amin'le finoko. Fa mi-existe akory ve aloha le finosy? Zay le fanontaniana. Tsy mety le izy raha ohatra ka tsy mi-existe. Tsy maintsy manomboka mi-existe aloha le izy, misy. Averimberiko mihitsy rehefa mizara ten'Andriamanitra satria taloha tsy azoko. Fa tsy misy olona teraka kristianina eto ambonin'ny tany sakaiza. Aloha teneniko anao tsara zay fa sady ohatry ny hafahafa misofinao miaino azy. Tsy misy olona teraka kristianina. We are not born Christian. We become Christian. Satria zao mahatonga an'izay. Ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika tsara Jesosy eo amin'ny jaona 3 milaza hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Mila fanombohana indray mandeha mihitsy zany. Mila fanapahan-kevitra anao. Fahasoavana be mihitsy hoe we grew up in a Christian background, family. Lehibe tao anatin'izany. Fa lazaiko anao fa tsy midika mihitsy zany. Fa kristianina ianao. Satria ahoana? Safidiny tsirairay zany. De Andriamanitra mametraka androany, mametraka ny safidy. Tsy haiko raha efa nataonao zay safidy zay fa ny tenin'ny tompony amin'ny jaona toko 1:12 miteny hoe zay rehetra nandray azy. Tasolony lazaiko anao tsara. Le nandray azy. Tsy mandray kominio eo sady tsy mandray fanasan'ny tompo. Normalement rehefa mandray an'izay ny olona de efa nandray an' Jesosy. Fandraso loha. Be da be ny olona. Tsika senao mety tao anatin'izay. Manao zavatra satria zay ny fomba ny fivavahana misy fa tsy azoko mihitsy akory hoe inona moa dikan'izany. Ny dikany hoe mino tsy hoe mino ianao fa mi-existe Andriamanitra. Raha zay ny finoanao de mitovy amin'ny paozin'ny finoan'ny devolo mihitsy. Za mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ny devolo koa mino fa misy Andriamanitra ary mangovitra izy. Tsy mahavonjy zay raha afako. Tsy ahafahanao mahazo an'le teny fikasan'Andriamanitra ho anao. Fa ny fahafantaranao hoe inona nataon'i Jesosy ho anao no raisinao anao manokana.
de après aseho anao mihitsy rehefa miara mandray communiontsika, miara mandray fanasa amin'ny tompo hoe za I belong to the body of Christ, satria efa nateraka andray aho. Ho ravako, ianao ve efa nateraka ho zanak'Andriamanitra? Samy mamaly azy any anatin'ny fony any. Nidika nateraka ho zanak'Andriamanitra tsy mila phénomène, fa juste mino any anatin'ny fonao any ianao. Zay rehetra nandray azy ho ny tenin'ny tompo no nomeny hery, nomeny anarana, nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Efa manana ny tompo fenao. Sary kely tiako amenanao any an-tsaiko any. Za zany misy sary atao anaty lohako ato dia tiako apasy any aminao fa manampy be any fahazahoana fiainana. Ny fiainantsika se zany dia ohatran'ny tomobile, Roger. Tsy fantatro zany tamin'ny fiainanao hoe aiza ho aiza ny fiainany se zany Jesosy. Aiza ao anatin'ny tomobile ny fiainany se Jesosy, ohatran'ity sary ity ve? Hitany se? Ataontsika ao anaty malina ny tompo, fatorantsika kely ao, dia rehefa aninona hivavaka hono ny gasy tero handa hoe asiana Jesosy indray aloha fiainana. Ao ary. Ao ianao Jesosy mivoaka kely ao amin'ny malina rehefa tonga ny Sunday vavaka tsika alefa ny culte aloha adiny roa amen, vita. Ao indray fatoro tsara indray aloha ilay Jesosy dia ampidiro anaty malina. Zany ve ny Jesosy ny se? Fa ny anahy ohatran'izany taloha. Dia avy eo gaga be fa maninona raha tsy hitako ihany izao fiainana be da be an'izao Andriamanitra izao. Soa ihany fa nampiratin'ny tompo ny maso hoe ka le Jesosy raha atao seho anaty malina. Ory se avoay ao anaty malina ao ny tompo se any dia tandremo indray koa nefa mifandraindray oui, efa ataontsika eo amin'ny volant zany Jesosy zay ange ny dikany hoe mandray an Jesosy apetraka eo amin'ny volant ny tompo zay tiany atao. Hitanao misy le fomba fiteny fa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany sese. Ya. Le izy angery se tsy hoe atao an'izany fotsiny, le izy hoe formule. Fa izy Jesosy ho anao. Ho anahy zao taloha Jesosy mpamonjy be mihitsy izy aloha rehefa misy ny hoay fiainana dia atsoko ny tompo ka Jesosy vonjeo. Fireman be mihitsy ny tompoko taloha, pompier. Jesosy pompier. Soa ihany fa sokafan'ny tompo ny maso. Dia azoko moa teo Lord, teo tompo. Navelako tompo izy. Fa zao ny tena klonina be koa. Hitanao, misy fotoana efa Jesosy ny eo amin'ilay volant, fa we are like a backseat driver. Nao ve tsy efa niainan'izay backseat driver zay? Le olona, le mpivady mandeha tôbila ny tena mpanao an'izay. Dia le mitondra le anankiray fa le anankiray tsy halany lalana. Ino makaisa renao zany, tsy hany kely le lalana. Misy hitondran'ny tompo ny fiainantsika dia tsika senao ny mahita. Jesosy fa ino ka ataonao ty? Makaiza ianao zany? Hoentin'i Jesosy any amin'ny andeha ho any amin'ilay zobavinao ianao andeha hifamela heloko. Jesosy non, tsy makany. Sao dia backseat driver ianao zany. Ny tompo zany mody driver fa ka ianao ihany ny tena chauffeur. Baiko. Orge. Aiza eo amin'ny fiainanao ny ametrahanao an Jesosy. Isan'ilay tena nivakiantsika teo amin'ny Kolosiana toko voalohany, 7:10 sy 7:20. Le tenin'Andriamanitra miteny hoe Jesosy io izy io, izy ny talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Ary Jesosy io no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Jesosy ny voalohany dia ny lahamatota maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra Jesosy. Ny tediavin'Andriamanitra, hitanao le teny tary aloha le hoe ao amin'ny tompo ny teny fikasana rehetra dia oui daholo, yes. Ina ny dikan'izany? Ny dikany hoe mino an'Andriamanitra ianao raha ataontsika in practical ways amin'ny zavatra tsotra be dia ity.
apetrako loha laharana, priority, first, amin'ny fiainako Andriamanitra eo. Zany ny dikan'izany. Ny dikan'izany zao tsika, zay zao ny tapany farany hitondrako anao amin'ity fampianarantsika ity. Ahoana ny alalantsika aloha hoe voalohany eo amin'ny fiainantsika Jesosy fa ao ny fototra ao ny fototra le teny anglisy mihitsy ny raisintsika se hoe first. Tiako mihitsy ianao manomboka zao rehefa miteny hoe first de zay ny tadidinao. Misy acronyme kely ho raisintsika senao anatiny. First, F, I, R, S, T. Vakitsika amin'ny teny frantsay ohatr'izay le izy fa ataotsika amin'ny teny anglisy. Ahoana ny alalantsika hoe voalohany amin'ny fiainantsika Jesosy, raha voalohany amin'ireo zavatra ireo se Jesosy ny sea, de mino an Jesosy se zany. First, amin'ny F, ny finance atsika, amin'ny interest atsika, amin'ny relationship atsika, amin'ny schedule atsika, amin'ny troubles atsika, amin'ny vola atsika, amin'ny centre d'intérêt atsika, amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa, amin'ny fotoana atsika, sy amin'ny fiatrehantsika ny olana. Andrasy aloha resantsika kely tsiraikaraika kely ahitanao kely hoe aiza ny mila hitsy, inona ny mila amboarina, mba hiainanao tsara an'izany. Finance aloha ny resantsika senao voalohany. Ohatr'izakaiza. Mahafinaritra be mihitsy rehefa mitory tenin'Andriamanitra ohatr'izao ka olona tsy fantatro le olona. Amin'izay tsisy tezitezitra be mihitsy le olona. Za mihitsy ny tenity. Tsy tsara be tsisy fantatro mihitsy. Fa satria Andriamanitra te-hiteny fotsiny aminao. Juste sady amiko koa izy miteny. Voalohany amin'ny volanao ve io Jesosy io. Voalohany amin'ny volanao ve io Jesosy io. Aty amin'ny tany kapitalista tsika se société de consommation etc. Matetika fahenina andiny faefatra amby roapolo. Zao le tenan Jesosy hoe tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho ala, ny anankiray ho tia, ny anankiray ho mbany, ny anankiray ho amavoiny. De ahoana tsara le toean'ny tenan'ny tompo ry se miara-mamaky. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Fantaniana tsotra be apetraky ny tompo amintsika se. Manompo an'Andriamanitra moa za ty sany vrai sa manompo vola. Sainy hoe rehefa mifo maraina se. Mifo maraina andeha hiasa. Mano inona? De hanompo vola sa hanompo an'Andriamanitra? Any anatinao any ny deside an'izany. Tsy ny zavatra ivelany. Afaka samy miteny daholo hoe no za manompo an'Andriamanitra ka. Manompo an'Andriamanitra ianao sa manompo vola? Ny ahalalana azy tsaratsara kokoa. Iza zany zao ny tena eritreretina hoe miantoka ny fiainanao. Rehefa tsy eo ny vola de ohatriny ahoana ny phénomène ny fiainanse. Zay ahalalana azy tsara. Rehefa tsisy vola de ohatriny ahoana panika be ve ianao sa ohatrany tonga de sorena be sa ohatrany tsy haiko sy mahazo anao. Fa raha zay se tsy maninona ka angava makeo amin'ny tompontsika androany de miteny hoe Jesosy, I got a problem. Ty finansako ty. Midikany hoe mino an'Andriamanitra ianao de mino ianao fa Andriamanitra no mamelona anao. Fantatrao moa fa Andriamanitra no mamelona anao fa tsy ho asanao io. Mahafahafa be aminao miainao zany satria na miteny gasitsika fotsiny ary hoe asa fivelomana. Fa sainy fotsiny ange hoe mifo maraina le olona de tsy nietsika ny tapany avy. Azonao say zany. De ahoana? Mbola ny asanao ihany no mamelona anao. Matoa ianao tafatsangana. Misy avolenta noho ny asan'ny se andry se. Ny fampiasanao ny vola eo an-tananao no manaporofo hoe iza ny Andriamanitra ao. Fampiasanao ny vola eo an-tananao no manaporofo hoe iza ny Andriamanitra ao. De amaky amin'ity texte kely tsy andrasiny hoe vakiko aminao ny Deutéronomie toko 9 hoe andiny 10 hatramin'ny 7 ambin'ny 10 vakiko aminao. Zao ny soratra ao.
rehefa ninana ianao ka voky ary misaotra an' Jehovandriamanitra ao no nitondrany anao taty États-Unis no tany soa izay nomeny anao, mihinana ianao ka voky dia noho tsara mitandrema fandrao adinonao Jehovandriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiniary ny lalàna izay andidiko anao anio. Fandrao rehefa ninana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetrao ary mihamary ny omby sy ny ondry amanosonao dia mitombo ny vola fotsinao sy ny vola menanao dia mitombo ny fanananao rehetra dia hiavonavona ny fonao ka ho adinonao Jehovandriamanitra ao izay mitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana, izay nitondra anao tany amin'ny efitra lehibe sady matahotra izay misy menarana sy maingoka dia ny tany mangetana tsy misy rano ary nampivoaka rano anao avy tamin'ny vato lampy avy vato. Eo fotsiny angetsika sy ianao aloha miresaka tsaronao fiainana indraindray mantsy rehefa manomboka misokatra izay fiainana tsaronao le galera be le mbola tany Madagasikara tsy fantatro daholo fiainanao misy an'le taloha dia hoy ny tompo hoe tadidio fisamonina moka anao avy tany nanome anao mana hoanina tany anefitra miantso ny zanak'Israely zany Andriamanitra teto dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampanetry tenanao sy iza-toetranao ary hanisy soanao any amparany ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako an'izao harena izao. 9:20 Fahatsiarovy Jehovandriamanitra ao fa izy no manome anao hery avory harena mba hahory ny fanekeny izay nianianana tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Fa raha manadino an' Jehovandriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka ny andriamanikafa sady manompo azy sy miankohaka eo anatrehany dia milaza aminao marimarina ary sakaiza tenin'Andriamanitra ty fa haringana tokoa ianao. Indraindray masisitra amin'ny tena zany indraindray ny ten'Andriamanitra tiany hoeno le misy hoe dahiny ianao raha voaka, dahiny ianao raha miditra zany rangaha tenenina aiza kosa haringana zany pio oria tsy piana fa mila tenenina. Izy ange tsy vita ny eto ambonin'ny tany ny eto ambonin'ny tany vita ny rapitso sy rafakapitso fa mandrakizay ny enjeu rafako le haringana eto ambonin'ny tany mety mbola tafavoaka ihany ianao fa raha mandrakizay Andriamanitra niteny aminao hoe haringana ianao dia ianao ve ikikika hoe fa ngatsy fitiavana indray nareo haringana ho zay osia efa nanome safidy atsika sy ianao Andriamanitra eto ambonin'ny tany hino azy ianao sa tsy hanadino azy ianao sa tsy. Voalohany amin'ny volany sevy zany Jesosy io voalohany amin'ny fitantanam-bolanao ve Jesosy enonao nge no abolana 7:7 hoe mankalazany Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voalohany bokatrao rehetra ka dia ho feno mitafitafy ny fitoeram-barinao ary oatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Ny dikan'izany tsy ataonao farany Andriamanitra hoe bon raha misy ambiny dia ameko ny asa soan'ny selinareo meko zany ny olona tsy mino an'Andriamanitra mitovy amin'ny olona mpanao asa soa rehetrarehetra fa ina ny ampiavaka anao amin'ny olona tsy mino an'Andriamanitra, ina ny antony anaovanao an'le asa soa mba ho fantatra ny anaranao ve sa ho fanajanao an'Andriamanitra. Aza atao farany fa atao voalohany amin'ny tompo. Enonao ty teny amin'ny Deutéronomie ty 4:10 iresaka aminao zavatra mety mampararary ny sofinao kanefany teneniko anao tsara ihany momba ny resaka vola hoy tsara le teny atao amin'ity Deutéronomie 4:10 ty feza teny anankiray feno ny 2:20 sy ny 3:20 satria tamintsika senao nianatra malagasy taloha ny antsoina hoe feza teny dia metomboka amin'ny sora-baventy dia mefara miteboka tadidinao zany dia zany mihitsy zany zao ty dia zao le teny aloavy tsara ny ampahafolo ny vokatrao rehetra. Resaka ampahafolo-karena zany ty tantarainy ty sakaiza dia aza miteny mihitsy ena fiangonana zokony sa zandriny koa ty zazavavy kely ty oria sady tsy resaka zokony tsy resaka zandriny fa resaka baiboly zao ny resantsika se resaka hoe ahoana ny tianao iainana n'ilay teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ve zany sa ho an'izay mpametraka an'Andriamanitra ho voalohany ihany eo amin'ny fiainany. Eo ilay teny aloavy tsara
de miteny eo izy am'le vonafafinao aoka eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny tany izay nofidiny ampitoerany anarany hinananao an'le apafolo ny varinao etsetra de am'le farany indrindra fa maninona Andriamanitra no miteny hoe aloavo tsara io mantsiravako any Madagasikara tsika any maneran-tany de be da be ny olona izay maka tenin'Andriamanitra mba ho an'ny tenany am'izay miapafolo karena daolinareo de mana-karena velona be tsy zany angery se le izy fa hitanao ny tapany farany amin'io 17 io mba hianaranao atao hatramin'i Jehovah Andriamanitra ao mandrakariva. Ty zavatra ty zany no meny tompo amintsika hoe manaovy ianao taivin zay fiantsoana azy amin'ny teny anglisy tsy hoe satria mahantra Andriamanitra de mila ny volanse volanse iny arange tsy anse kory an'Andriamanitra 100 isan-jato io rehefa tiany tsy ameny io de tsy ameny sao de anao mieritreritra hoe non paye de efa paye de monfako mihitsy zao efa paye tsekako zay zao rehefa misaty daonina ohatry ty fiainana de azonao henonao tsara hatrany anaty kibonao mihitsy ho an'izay olona miaina amin'ny government quelque chose hoe ka hienjana be ohatria ny antony hitenenan'ny tompo amintsika an'io de tsotra hianaranao hatahotra an'Andriamanitra ametrahanao hoe fizany voalohany amin'ny fiainako ho anahy manokana aloha tsy resaka legalisme ary sakaiza tsy resaka hoe tsy nataoko le taiviny maty azany non ho anay za manana toeram-pitsabony zay any Madagasikara zay ny zavatra ataoko fa dokotera ny asako anankiray de ho anay mihitsy amin'ny fomba fitantananay vao miainga any io voalo de fa atokanay ny antsoina hoe apafolony atokanay satria fantatra fa tsy anay akory tsy natao ho tantaninay akory hoe izahay am'izay itiavanay azy fa an'Andriamanitra de tsotra be ny zavatra teneniko anao hoe ndao hianatra an'izany tsika voalohany amin'ny volanao ve ny tompo samy mandinika daholo zany inona zany ny zavatra mety mila amboarina any amin'ny fiainany seany zay anomezany sean'le ampafolo karena amin'ny tany tsara ny tompo après hoe omeko an'iza le izy fa le principe aloha nomeko anao hoe first is he first in your finances voalohany amin'ny volanao ve ny zavatra faharoa amin'le teny hoe first FI interest le faharoa voalohany amin'ny centre d'intérêt anao ve Jesosy iresaka an'izay tsika enonao nge Korintiana voalohany 10:1-7 hoe dodre vakitaka tsika miaraka hoe Korintiana voalohany 10:1-7 amin'ny anaran'ny tompo hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo ninona ataonareo de atao voninahitran'Andriamanitra sandrehetra zany azonao moa tsy dikan'izany ndraindray tsika ny dikany hoe fiainana kristiana ny atsika rehefa manao culte ihany de zay fa soavana be mihitsy manao culte fa Andriamanitra te hiteny hoe le mihinam-bary le mihinan-kanina dikan'izany ange your daily life your daily routine misy idiran'ny tompo ve zany sa atao seho anaty malina ny Jesosy io aloha safidiny ny alo to de ampidiriko any amin'ny rehetrarehetra misy manokatra armoire maraina inona ny akanjo anaovako misaina an'izany centre d'intérêt anao voalohany ve io Jesosy eo amin'ny asanao de angamba ianao hiteny hoe tiana tsy azony tiana mihitsy le fiainana ty amin'ny tanàna kapitalista be tony tsisy idiran'i Jesosy mihitsy le orsea afaka io asa ataonao io jereo ange ny différence raha ohatra ka anao labo ianao kelikely anao tsy fantatry zay ataonao fa atomboka ao amin'ny anaran'i Jesosy io fa io alainao ny tompo hoe Jesosy tsika asianao miaraka manadio an'ity tsika asianao miaraka na ve tsy efa nieritreritra ohatry ny ahoana ny film raha miara manasa vilia amin'i Jesosy ohatrany tsara tiako aloha
Hitanao tamin'ny Kolosiana teo ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ny fahafenoana rehetra. Zany ny Andriamanitritsika. You want your life to be fully fulfilled. Te iainana zany ianao, tena hoe feno. Azaiko anao ny lalana tokana, Jesosy ny lalana. Ampidiro amin'ny hobby-zanao, amin'ny fialambolinao. Misy idiran'i Jesosy ve ny fialamboliny se? Ina kosa idiran'ny tompo amin'ity. Osea, eto miaraka amin'se izy amin'ny andavanandro fiainany se. Inona zany zao no tena mampientanentana anao ty isan'andro inona? Saiko le anao. Fa te hiteny tsotra ny tompo hoe te hiditra an-tsehatra izy. Mety azoko ihany ny any anatin'ny sainao indraindray, satria mitovitovy tany anatin'ny saiko taloha, mieritreritra hoe raha ampidirina amin'izany, ampidirina amin'ny rehetrarehetra ve ny tompo dia ahoana zany rehefa zany ve izy fifaliana be tsony fa ohatran'ny coincé be mihitsy, ohatran'ny coincé be. Le fieritreretanao an'Andriamanitra mihitsy ny diso paika ary sakaiza. Fa satria mieritreritra ianao hoe zany Andriamanitra zany tsy tia manao party. Ohatria tia manao an'izany mihitsy izy, fa ao aminy. Hoy tsara ny Salamy 16:11, 1:10, avokisa-pifaliana ny ao aminy, fafinaretana ny ao an-tanany ankavanana mandrakizay dorỳ. Na mampientanentana anao isan'andro. Enonao ny Matthieu 9:9, ny vakitsika senao tary aloha ty. Dao ndray vakitsika 9:7 miaraka mamaky tsika senao ne ahoana ny teny? Fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo zany rehetra zany. Indraindray angambany rehefa mijery ny anjely mandinika ny fiainantsika se any an-danitra any ny anjely angamba dia variana mihitsy. Ndray reo fa mandeha miazakazaka ao aorianan'ny fiainana. Miazakazaka mba azo an'tisy ty. Nefa Andriamanitra tsy efa mipromettre hoe katsao alohany dia omeko anao zany. Tsy miteny aminao mihitsy hoe tsy mila miasa ianao miasa ianao. Fa tsy any amin'le miasa maty Ohatria, inona zany ny zavatra mibahana any amin'ny eritreritra ao any? Amin'ny zavatra vakianao, enonao, resahanao. Zany ingeny ahitana centre d'intérêt anao aiza ho aiza ny plasin'izany Jesosy zany ao anatin'izany. Za aloha raha afaka tena teneniko anao tsotra. Za tena I'm in love with this Jesus. Taloha tsy ohatr'izany no fiainako mety mitovitovy amin'ny olona kristianina rehetra amin'ny ankapobeny. Hoe bon, ohatrany autocollant tamin'ny fiainako teny ihany ny tompo taloha Ina hoy ny vavaka, apetaka ny autocollant hoe ndao ara manao masina kely aloha vetivety. Orzea. Aikay dia za ihany angeny reraka rehefa aveo reraka. Satria za sady mitoritory tenin'Andriamanitra ohatr'izany ihany, nefa ny fiainako hafa koa. Dia hoy ny tompo tiana. Za nge tsy mila ny fiainanao superficiel hoe iseho hoe you pretend to be Christian. I don't want it. Zavatra dia davy ny tompo fotsiny dia ity. Iainanao, le maha-kristianina anao. Ina no mibahana any anaty eritreritra ho any. Na zany zao ny tena zavatra vakianao foana io amin'ny fiainana. Na zao ny zavatra enonao matetika. Zany moa ny centre d'intérêt anao Andriamanitra te hisintona anao andao nge mba liana amin'ny zavatra mahaliana an'Andriamanitra. Efa kely sisitsika dia tapitra relationship zao tsika eo amin'le relation. Voalohany eo amin'ny fiainam-pifandraisanao ve Jesosy. Ohatriny ahoana ny toeran'i Jesosy eo amin'ny fifandraisanao. Ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona 3:10 amin'ny 4:30 miteny hoe didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo aoka ho tahaka ny nitiavako anareo, ny fitiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Hoy Jesosy hoe didy vaovao. Au fait ange tsy didy vaovao zany io didy io le miteny hoe mifankatiava, tiava namanao tahaka ny tenanao zany efa tany amin'ny Levitikos zany efa nandeha ho an'ny Jiosy zany efa tsy vaovao. Fa manino Jesosy miteny hoe vaovao satria ahoana?
satria izy mihitsy, izy tena mihitsy no manome ny ohatra velona hoe ohatran'izao. Zay ve zany zao ny fomba hitiavanao ny olona. Zay ny dikan'izany hoe mametraka an' Jesosy ho voalohany amin'ny fiainam-pifandraisana. Ny standardako zany tsy hoe fotsiny hoe ahoana tia anana rindra tairo hoe tiako kondry zany ifara ohatran'ny mahasosotra. Mahasosotra koa zany. So ihany fa tsy ohatr'izay moa ilay izy ankehitriny. Any tsy zay mihitsy le film. De tsika seravako ohatr'izay ny fomba fanaovantsika azy. Aleotsika anitsy an'izany hoe zay tiany Jesosy ve zany manan-danja indrindra aminao ao anatin'ny fifandraisanao amin'ny olona. Zay tiany Jesosy ve. Fantatrao moa fa iny olona mahasosotra be anao iny tena mitovy amin'ny fitiavan'i Jesosy anao mihitsy ny fitiavan'i Jesosy an'iny. Tsy tiako mihitsy zany. Iny tonga de peo ny lohan'iny fa zay ny tiantsika se. Oravako. Ny dikany hoe first. Mino an' Jesosy tsika de mino tsika rehefa miteny izy hoe mitiava ny hafa tahaka ny tiavako anareo. De mandeha amin'ny finoana zany hoe tsy mandeha amin'ny filinina koa. Zay nge ny dikany hoe mandeha amin'ny finoana se tsy resaka filinina. Raha antanginy se filinina se de tsisy tian'izaniza mihitsy se de individualiste be ohatry ny olona ty ambonin'ny taninareo aty. Fa tsy zay nefitsika. Ny dikan'izay itsika senao ty ve mitia ny hafa ohatra ny tiavan'i Jesosy anazy. Zany ve ny ataotsika. Enonao nge ty teny ao amin'ny lioka ty fa manahirana be miaino azy fa mivakitsika se ihany ao amin'ny lioka toko 9. Le olona zany ty resaka fitiavany ty rehefa mahafinaritra le relationship it's okay be hany fa rehefa manadala ao angeny tena ampiavaka ny hoe kristianina ianao zay ndikany hoe mandeha amin'ny finoana. Enonao andiny fa 7:20 amin'ny lioka toko 9. Jesosy no miteny nefa ozy izy Jesosy amintsika zay miaino tiava ny fahavalonareo. Manaova soa am'izay mankahala anareo. Andray misaora an'izay manozona anareo. Oh là là, ary mivavao an'izay manisy ratsy anareo. Enao zany. Zany standardn'Andriamanitra. Fa rehefa miaino an'izany ianao, aza miteny mihitsy ianao hoe telo any fa hiezaka anao an'izany satria tsy misy ninina mihitsy any anatinao mahavita an'izany. Anao. No ve tsy efa niezaka n'ty an'le sy iza zao le olona mahasosotra be iny, le rafivavinao any Madagasikara any sa iza tsy haiko. Ka ianao zany mahay le tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy mamela heloka hony. Telo Orsia, lazaiko anao ny fiainana kristianina. Ny fiainana kristianina tsy sarotra mihitsy akory. Fa c'est impossible à vivre. It's impossible to live. True Christian life, it's impossible. Raha possible le izy, raha sarotra fotsiny ka hoe mila miezaka kely ianao de vita, tsy nila nandefan'i Jesosy taty ambonin'ny tany zany Andriamanitra ary sakaiza. Tonga de ianao de mahavita azy koa. Miezaka kely fotsiny, coup de pouce. Fa tsy hainao io Ary zay mihitsy no mila azontsika senao. Zay ny antony ny dinan'i Jesosy tety ambony tany nanome exemple ary niakatra ny an-danitra izy de nandefa ny fanahy masina. Fa satria tsy possible iainanao zany raha tsy ny fanan'Andriamanitra miasa ao anatinao. De zany teny ny tompo aminao. Fanan'Andriamanitra zany tsy endrasana amin'ny Pentecoste ray zany vao tonga. Fa zay mandray an' Jesosy de omeny an'izay. Meno ny fanahiny mipetraka ao anatintsika. Midikany raha miaino an'izany ianao hoe tiava ny fahavalonareo, mivavao an'izay manenjika anareo, manaova soa am'izay mankala anareo. Raha miaino an'izany ianao de mandrisika anao hoe Jesosy vonjeo fa tsy haiko zany. Miantso vonjy amin'ny tompo de teneno izy hiasa amin'ny fiainanao. Enonao limite ny resaka hoe tian'ny olona ty. Zao ny soratra amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:7-20. Andriamanitra ny tokony ho ekena mihoatra noho ny olona.
ao anatin'ity relationship atsika ity zany mity ny olona rehetrarehetra tsika na mahafinaritra na tsy mahafinaritra fa ao anatin'le fifandraisana ihany koa de mila voniny tsika senao ny tsy ho tiany hafa. Zay ny tena manahirana an'le fiainana kristianina. Satria rehefa mandehandeha lavidavitra amin'ity ianao de ozy izy ny hafa hoe fa naninona nareo ny toa lasa hafahafa. Ravako. Sahy mijoro. Midikany hoe voalohany mino an' Jesosy ianao de voalohany amin'ny fiainam-pifandraisanao i Jesosy io. Sa mijoro ho an' Jesosy ianao na de tsy tia ny hafa azy zany. Misy tantarana any amin'ny bokin'ny Daniela zay. Mpanjaka Nebokadnezara nanao statue ngeza be zay izy de niteny olona rehetrarehetra hoe raha vao mitsoka ny orchestre be de mekohaka amin'io daholo. Nisy bandy 3 mitramo mizersaka izy. 3 la Sadraka sy Mesaka sy Abednego ny anaran'izy 3. Fa rehefa nitsoka le anjomara be de zalahy tsy nety ny ekohaka satria ny Andriamanina ihany ny ankovany. Tezitra be mihitsy le mpanjaka. Fa nahoana tsy mekohaka lisany? Mbola meko chance. Raha tsy mety mekohaka eo atao afanaina impito le laforo be de atsipy eo lisany. Fa ozy izy tsara izy 3 lahy hoe ory mpanjaka ny Andriamanitray de mahavonjy anay amin'ny laforo ory mpanjaka. Fa na de tsy hamonjy anay ary izy de zay tsy ekohaka. Tezitra be mihitsy le mpanjaka de natsipy tao izy 3 tsam. De le nanipy azy indray ny may. Fa izy 3 lasaka izy tsy may ninina. Orzea. Mety misy afotry zany mihitsy le relationship. Vokatry ny faneketsika iaraka amin'ny tompo. Fa ho aminao hoe tsy mahafaty antoka izany. Zavatra faefatra alohan'ny farany. Schedule le resantsika. Fotoananao voalohany amin'ny fampiasanao ny fotoananao ve io Jesosy io. Voalohany amin'ny fampiasanao ny fotoananao. Makataka an' Jesosy tsika zerenao ngeny ohatra ny tompo hoe manemarika toko voalohany anjeny 5:30 hoe ny fomaraina alina koa Jesosy de nivoaka nakany an-tany foana nivavaka tany. Jesosy arase zany nataony nefa Jesosy zanak'Andriamanitra. Ny sety zany zao inona ny ataony se vao mifomaraina. Tonga de mitsapatsapa an'le telefona. Sao de nisy morsa tsy voahitako tato alina. Orsakaiza. Afaka manao fahazarana vaovao. Andao apetrakintsika ho voalohany Jesosy tsy hoe isan-kerinandro ihany. De fa ianao ndraindray ohatra mieritreritra hoe misy checklist zany ve any an-danitra hoe misy check-in alahady fahatelo ta volana oktobra tany Etaiza ianao. Ay efa tany am-piangonana kosa ny olona. Ok fa mariky anao tany ve zay ry tompo. Sao de eritreretinao fa ohatr'izany ara ny tompo. Le izy angeritsy tsy ohatr'izany fa fiainana fiainana isan'andro. Apetrako voalohany Jesosy amin'ny fiainako isan'andro. Ianao ty ve manokana fotoana. Ny amin'ny fomba hitanenako azy tsotra de hoe mampiaraka amin'Andriamanitra. Hainao zany morsa tsika zany. Gasy amin'ny mahay an'izany teny hoe mampiaraka izany. De tiana aveo izy le to date ve le filazandry Amerikanina azy. Fa tsy tena hoe zany angeny tadavin'Andriamanitra amintsika Matteo 5:9 rehefa mivavaka ianao izy de makanesa amin'ny efitranao mangingina. Idio le trano. Andriamanitra zany he longs for a quiet time just you and him. Fantatrao ve zany? Te apiaraka aminao ny Andriamanitra, le Andriamanitra le président ny univers te apiaraka aminao. Satria ny dikany hoe fiainana kristianina tsy resaka religion fa resaka relation. Relation d'amour. Love relationship between you and God. Ny ten'Andriamanitra miteny hoe mivavaka aza mitsahatra. Mianatra miaino an'Andriamanitra tsika. Voalohany amin'ny fampiasanao ny fotoananao ve io Jesosy io. Raha mbola tsy ravako lazaiko anao fa tsy mahafaty antoka. Atomboina de ozy izy ianao hoe 10 minitra ary. Ataovy. Andramo. Tenin'Andriamanitra miteny hoe andramo ka izaho
fa tsara. Za aloha nahita an'ilay izy satria dia tena tsara io Andriamanitrantsika io. Ny zavatra farany resahako anao amin'ny troubles. First ilay izy misy hoe finance, interest, dia ina ilay fahatelo relationships, schedule, troubles. Troubles hoe olana. Voalohany ve ny any an-tsainao rehefa miatrika olana ianao? Jesosy ve voalohany any an-tsainao rehefa miatrika olana ianao? Zany dikan'izany tsia. Enonao ny teny amin'ny Jeremia 3:7 ndao hoe iara-makitsika fa tenin'Andriamanitra amintsika se io hoe ahoana hono. Antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarom-patarina izay tsy fantatrao. Enjana be raha ohatra ianao ka audience amin'ny dadabe trompy. Hoe za mba hanazava le immigration na sakaiza. Mezan'ny olona any ianao. Sahirana. Raha ny olobe eto amin'ny fiainana no hoe mila ionanao. Fa ny tsika ny président ny univers mihitsy no miteny aminao. Ny tompon'ny tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka hoe call me. Atsoy aho. Azonao moa zany. Jesosy very sakaiza nitodianao voalohany manoloana ny fahasarotana rehetra. Sa nitodianao voalohany vao misy zavatra. Atsona aloha ranona any Madagasikara. Ina zao ny any anaty lohanao voalohany anafaka anao amin'ny problemanao. Ofa zay ny Andriamanitrantsika ne rehefa dinihany. Andao nke saintsika tsara mihitsy iza zany zao ny Andriamanitrao zao. Raha manontany anao tsotra an'izany dia mailaka be ny teninao miteny hoe io teneninao io ka io Andriamanitra. Raha aloha fa avadikintsika ny resaka amin'ny fomba hafa. Inona zao ny zavatra misy amin'ny fiainanao tena manahirana be anao mihitsy na hoe raha aloha ny inona amin'ny fiainanao zao ny raha tsy misy dia ozy ianao hoe maty raha tsisy io. Zay samy misaina an'izay. Inona amin'ny fiainanao zao ny raha tsisy dia maty ianao. Samy hoe misaina. Raha tsisy ny inona? Raha tsisy ny vola ve toy izay tsisy tsony mihitsy ve? Sara raha ohatra zao hoe tsôtsôlo vadiny se. Tiana zao mba miteny an'izany moa fa maty tsy tako serasiko ny tenako raha izany. Sara inona? Raha ohatra ve ianao zany zao hoe lasa tsy salama ninina tsony ianao. Raha izay ny zavatra mampitahotra anao, iny zany ny zavatra ianteranao. Tsotra. Atao teny tsotra, iny zany ny Andriamanitrao. Masosotra kosa mianao izany fa iza kosa. Androany ny tompo teny amintsika tsotra. Mino an'Andriamanitra ve tsika sy ianao? Filipiana 4:4 miteny amintsika hoe aza manany ninona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorana ny entintsika maneho ny fangatantsika amin'Andriamanitra. Dia amin'izany Andriamanitra no miaro ny fosiny hevitrintsika ao amin'ny fiadanany tanteraka. Salamy 1:1 no miteny hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ny Andriamanitrantsika. Manahoana raha tsy avelantsika namafy ny fotsika ny problemy. Indraindray ny olona rehefa mandalo zavatra tena tsy zakan'izay dia tonga dia tsy te halala an'Andriamanitra. Tiako amenanao ny ohatry ny atody sy ny ovy. Jerenao nge rehefa atao anaty rano mangotraka ireo dia zavatra roa samy hafa mihitsy ny zavatra miseho, ny atody sy ny ovy. Saino, raha ny ovy ny atao anaty rano mangotraka dia mempiletrapiletraka izy. Any afaka anaovanao hors d'œuvre tsara be. Ny atody ny ataonao anaty rano mangotraka dia lasa œuf dur. Any ianao zany zao alefa an'Andriamanitra ao anatin'ilay rano mangotraka dia ianao ovy sa atody te ho mafy zany se ty sa te hoe alefa soir fa mamety mihitsy ny zavatra ataonao tompo. Aza vela hanamafy ny fonao ny problema fa araroty hitombona. Fezintsika ilay zavatra nresantsika teo.
ahoana ny ahalalantsika hoe voalohany eo amin'ny fiainantsika io Jesosy io? Voalohany izy rehefa voalohany amin'ny volantsika, voalohany amin'ny centre d'intérêt atsika, voalohany amin'ny fiainam-pifandraisantsika, voalohany amin'ny fampiasantsika ny fotoanantsika, voalohany amin'ny fiatrehantsika ny olana eo amin'ny fiainana. Sao ravako mamarana azy tsika. Marina amin'ny teniny io Andriamanitra io. Izay zavatra lazainy rehetrarehetra dia marina. Dia sintona ny sainao fa satria izay zao ny point commun antsika sy anao eto. Malagasy tsika. Mety efa Amerikanina be koa ny nationalité anao fa tsy mampiala Malagasy anao zany. Any raha nahita amin'ny phénomène ny zavatra sy tamin'ny firenentsika isika tao anatin'ny ray volana katroka androany izay ny netombohan'ny film. Tsy haiko aloha ny tany anatinao. Fa za tena mahita hoe velona ny Andriamanitra ivavahako. Mety ohatry ny ela be ihany izy izay vao manao zavatra. Arak'ilay fandrefesako azy. Fa perfect tsara. Parfait ny timing-ny rehetrarehetra. Raha miteny izy tany amin'ilay tantara faharoa toko 7:412 hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako izy no avy anetry tena, hivavaka, hitady ny tavako, hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiainao ny an-danitra ka mela ny elo ny arana sitrana ny tany. Tsy haiko izay anatin'ny FINOANA fa ny aty anatiko aloha miaina an'io amin'ny fiainako amin'ny Malagasy ahy zao. Dia te hanentana anao hoe Andriamanitra marina amin'ny teniny foana, fa ianao ve marina amin'ny anjaranao. Fa tsy maintsy miaraka izay vao tanteraka ilay izy raha avako. Dia miandry antsika mihitsy ny tompo ao anatin'ilay faharetany amin'ny fiainantsika personnellement, fa amin'ny fiainam-pirenentsika ihany koa. Na dia aty lavitra be aty ary nareo dia hoy aho hoe andao rangatsika ho marina amin'izany tenin'Andriamanitra izany hoe ny oloko. Izany inge io teny io hoe ny oloko. Ianao ve olon'Andriamanitra? Midikany. Miandry anao ny tompo. Hanao ny anjaranao ianao fa ny azy efa ataony. Ataontsika amin'ny fiainantsika manokana koa izany. Tamin'ity anio ity izany tsika naresaka an'izay hoe andao ahery ny finoantsika. Mahomby io ry sakaiza, mahomby io, efficace io, hitantsika tamin'ity fiainam-pirenentsika ity izany. Hitako amin'ny fiainako izany. Rehefa apetraka ao loha amin'ny fiainanao tokoa dia tokoa io Jesosy io. Dia marina amin'ny fiainanao. Dao tsika sianao hivavaka. Bon, apetraka eo fotsiny io fa afaka mihaino radio vaovao masoa ianao hatraty ampitan-dranomasina aty. Atao amin'ny Google fotsiny io radio rvm.mg io. Dia vita. Fa zao, andao aloha tsika se hoe hivavaka. Za zany tsy haiko mihitsy izay fifandraisa se amin'ny Jesosy. Tsy haiko. Fa androany ny tompo te hisarika anao hoe ndao nino azy ianao. Tsika. Androso amin'izay finoana izay. Hiaina an'izay. Manasa anao hoe andao akipitsika amin'ny masontsika. Manampy izay manakipy maso izay tsy phénomène be ilay izy fa satria fantoka amin'ilay Andriamanitra sika mba tsy hijerijery ny zavatra manodidina. Andriamanitra te hiresaka aminao, te hahaino anao raha teo izy miteny aminy. Dia za mitarika anao fotsiny aty aloha aty fa meteza mivavaka. Tenenao amin'izay décision anao anatin'ny fonao ao. Ao anatin'izay first atsika izay. Inona ny tiany hitanao fa tiany amboarinao amin'ny fiainanao sa hoe tena mbola tsy nandray an'ilay finoana manokana azy mihitsy ianao dia it's time for that. Fotoana ho amin'izany. Ho hivavaka tsika. Andriamanitra rainay misaotra anao izahay ny amin'ny tsy hanafenanao aminay ny sitraponao, ny amin'ny izaranao anay ny teninao fa tianao ahery amin'ny finoana izahay. Tsy finoana mety foana izay finoana rehetra fa kay hoe finoana anao Jesosy. Ilay maty ho anay, nitsangana tamin'ny maty ho anay, ary velona ho anay. Andriamanitra,
mahafantatra amin'ny fiainany tsirairay avy ianao de midiran-tsehatra. Azavaony any anatinay ihany misy zavatra tsy mahavoalohany amin'ny fiainanay ve? Ianao ve misy zavatra ve tsy voalohany ianao amin'ny fiainanay fa tsy hainay mety any farany gidany mihitsy ary tsy hainay. Mety ao anaty malina foana ve ianao Jesosy amin'ilay tômôbila amin'ny fiainanay ao? Tompo azonay tsara hoe mila apetraka aloha amin'ny fiainanay ianao. Midiran-tsehatra ary. Azavaony any anatin'ny tsirairay mbola misy zavatra tsy azonay de fanamasina ianao no manohy mihitsy manohy mihitsy ianao miasa ao anatin'ny tsirairay avy. De misy fihavaozana amin'ny fiainanay. De misy fandrosoana amin'ny finoana mahery sady mahomby. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Amen.